soarivo makady dia tsy nisy hetsika intsony zany a teo anivon'ilay SRCA fa niezika hatrany zany a nijery reo lesoka nanarina ny izay mety tsy mety a ka laha tonga zany a atsika tonga am'izao tanjona zao dia ny fivoriantsika miaraka indray zany a ataoko hoe ngezabe satria izao ny fotoana amerenatsika indray a anaovantsika tsaratsara kokoa no ny vita rehetra hatramin'izay mba iseny fanovaam-pietsika na fitondratena tokoa amin'ny alalany fifandraisana izay atao izany. Dia ny lofatana moa zany a dia efa nivoaka zany a ny arrêté régional manangana atsika io zany hoe isika ito divory ity zany de constitué légalement. Zany fiovam-pihetsika zany dia tadiaviny rehetra indrindra ny malagasy indrindra aty amin'ny faritra atsimo ty zaho iray mandrena ara-drazana moa dia efa manompo efa miova fihetsika azo anam-porofonan'izay raha ohatra zao zahay mampanambady ny zanaka anay raha talohany olona milaza hoe miresaka hoe miteraha fitona fitovavy am'izao zahay tsy miresaka an'izay anina zay sasy fa agnaty amin'ny tanosy aty moa dia miresaka hoe ambolo soza ambolo ekondro ny continuité fitohizana zany ny fiterahana no tiana horesahana am'izay fa tsy manana tanjona hoe aiza koa no hahavelomana le olo efatra amby folo zay zany hoe enao aloha mila miova fihetsika voalohany zay vo afaka magnova ny fihetsiky ny olo maro ary amin'ny ray aman-dreny ara-drazana zay fiovana fihetsika zay tsy magnova fomba ny fomba dia nanana ny mahizy anazy manana namely anazy fa ny fihetsika no ovana ny fihetsika mila ovana hifanaraka amin'ny zavamisy hifanaraka amin'ny toetrandro fa ty anosy ty faradofay tya manana ny mahizy anazy manana zavatra hafaka mirarina mba hijerena an'izay mba hahafahanay miasa tsara mba hipaka agny fotony hipaka agny amin'ny vahoaka agny gn'asa ataonay fa tsy mijanona amin'ny atelier eto atapo-tanàna avao fa tsy maintsy midina hatrany amin'ny fotony agny dia ilaina ny renforcement de capacité na eto dia ilaina renforcement de capacité hatrany amin'ny fotony agny. SRCA, CSBC est un structure régionale de coordination des activités. SBC modeler Kaskanis social behavior change na fiovam-pietsika eny anivon'ny fiarahamonina, fiovam-pietsika mahomby. Dia ny tanjona ao anatin'izay dia ny fampitoviana fijery tena faly be mihitsy ny fitadiavatry paritra fahasalamana satria tena anisan'ny mampahomby ny asa aty anivon'ny prévention na fisorohana ny fampandraisana andraikitra ny fampahafantarana fampirisihana amin'ny fiarahamonina hitovy jery andraindraikitra mikasika amin'ny fahasalamana manao ahoana ny ahatongavana ny amin'ilay fiovana tena hoe mahomby ny fiovam-pietsika dia anisan'izay ty atelier ty ahafahana manambatra ny hevitra manambatra ny hery ary andrafetana satria ilay izy no processus na dingana mandeha tsikelikely fanentana no fiovam-pietsika eny amin'ny fiarahamonina izay fiovam-pietsika mahomby dia anisan'ny hevitra anankiray lehibe hitanay hoe mahatsara moa zany izao fampifondronana hery amin'ny synergie izao dia ilay fanangonana amin'ny ao anatin'izay zao misy ilay hoe plaidoyer any amin'ireny autorité sy religieuse reny fa indrindra ilay fanangonana ny hevitra izy ireo satria miainga avy aty fotony izy dia hoe inona ny fandraisana andraikitra no zareo religieux ohatra na koa zareo eny amin'ny fampianarana mihitsy.
société civile protéger des droits de l'homme sans exception de la région Mosy ary efa nitsangana tamin'ny 2019 zahay hatramin'izao fotoana zao ka izahay zany ao dia mikasika an'ity atelier zay natao androany ity ary mahafinaritra anay lana an'le fandresona ara-piarahamonina amin'le kolosaina anana izay manandrify anazy aty amin'ny faritra izay misy anay itiky andraindraikitra zahay agnatin'izay magnelagnelan agnatin'izay mijery ny marina sy mampianatra ary mampahafantatra ny vahoaka manontolo 7 commune misandraka anatin'ny faritra Nosy zany io ao anaty io zahay dia mametraka ny société civile zay isaky ny commune hitondrana zay fanatsarana zay fagnamafisana zay fagnatsarana zay ho anivon'le fiarahamonina hampahafantatra zay ary hanentina izahay dia tsy misaraka amin'ny maharadraza zay ny maharadraza satria zany ny zokotany dia agnisan'ny ray aman-dreny aradraza anatin'ny faritra misy anay ity zany zavatra mampahafantatra zany zahay manandrify ny aradrazana anivon'le fiarahamonina indrindra handray andraikitra anivon'ny olombelona zany ao anatin'ny faritra zay misy anazy